taratry Jerosalema vaovao ve I Madagasikara? Fandarana arahanao eto amin'ny Antananarivo televiziona isaky ny alatsinainy alarobia zoma famerenana dia talata lakamisy sabotsy amin'ny ora toy izao. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Ratrema Xavier Jean-Luc miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana fa voasoratra hoe mivainy eto amin'ity tany ity ianao dia ombanao sy tayanao ao fa ianao sy ny taranakao no omeko reto tany rehetra ireto ka hotoviako ny fianianana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Genesis 2:20. Diky izany teny izany fa ny taranaky Abrahama dia hotahin'Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray izay efa voatendrin'Andriamanitra. Aiza io toerana io? Mendrika izany ve I Madagasikara? Ny voasoratra amin'ny Galatiana 3:9 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha ny Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Midika izany fa ny olon'i Kristy dia lasa taranaky Abrahama. Ny voambolana hoe firenena nefa dia manana fototeny hoe reny. Izany hoe amin'ny malagasy ny olona mpiray firenena dia iray reny. Raha izay izany no jerena dia mendrika tokoa no taranaka iray fiaviana ny malagasy rehetra satria efa izay mitsy ilay teny malagasy. Ka na maro ary ireo foko izay misy eto amin'ny firenena dia irairay sy reny ihany izy ireo. Izany hoe mendrika ny andova ny teny fikasana ho amin'ny taranaka Abrahama zany I Madagasikara. Dia izay indray ana famantarana fahatelo ampieritrretana antsika hoe ho taratry Jerosalema vaovao ve I Madagasikara? Mandra-piaona tompoko.